Fifaliana indray no iarana aminao anatin'izao fiaraha-mitinika ny tenin'Andriamanitra izao anatin'ilay loha hevitra manao hoe Andriamanitra mpanakanto. Zay tokony ho tsapantsika sy hitantsika eo amin'ny asa amin'ny mampanakanto azy ny fomba hitombony ny finoantsika miaraka aminy mankasitraka azy satria izy ilay mampiasa ny talentany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Manana lohahevitra vaovao indray isika izay mifampitohy tamin'ny teo aloha ka izany lohahevitra izany dia ilay Andriamanitra mamonjy antsika, Andriamanitra mpamonjy amin'ny mampanakanto azy. Andeha ary alohan'ireo sotsika lalindalina dia anokana fotoana isika ary manasanao mba hiombona fa misy vavaka zay otrany. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitro isaorana ianao an-trano ny fahafahanay mbola manokatra, mamaky, mandray ny teninao. Ataka famelan-keloko aminao izay maha-olombelona sy tanteraka. Nefa kosa ny asan'ny fananao masina ane hialoha lalana ny am-ponay tsirairay avy ny amin'ny teny rehetra mba hahasoa ny fiainam-panahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ilay Andriamanitra mpamonjy ao anatin'ny fampiasany ny talenta mampanakanto azy. Omaly isika dia talohan'izao zany dia nahita fa nanana fahefana io Andriamanitra io namorona. Ary ny fisiko sy ny fisinao dia porofo mivaingana fa nisy namorona ary Andriamanitra izany. Misy mantsy ny famoronana izay nataon'Andriamanitra fa tsy tsapantsika mivantana, tsy hitatsika, tsy voatery hitatsika maso. Ka tsy hoe rehefa tsy hita maso na tsy voatsapany tanana dia hoe tsy misy. Fa isika aloha zany efa hita fa misy ary ao ka azo antoka an'izany ianao hoe misy isika mba ananantsika antoka bebe kokoa ny amin'ilay mpamorona. Kanefa zao andeha hovakitsika sahady ny ao amin'ny Isaia 3:7 ka ny 9:1. Zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izaho dia izaho ihany o Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Saorantsika Andriamanitra fa ao anatin'ilay atao hoe famarinana maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dia mahafantatsika ilay antsoina hoe Andriamanitra telo izay iray. Ka rehefa miresaka tsika hoe izaho dia izaho ihany Jehova no mamorona ary izaho ihany koa no mamonjy, ny fahefan'Andriamanitra mamorona zany no anana ny fahefana mamonjy. Dia tsy sahirana mihitsy isika mahatsapa fa miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ilay hoe maha-Andriamanitra telo izay iray azy ho amin'izany famonjena izany. Eo aloha zany dia efa hitantsika fa misy zavakanto sahady, misy talenta sahady miseho amin'ny endrika kanto. Ahoana ro ianao? Tsy zavatra tsotsotra. Zay moa no mahazavakanto amin'ny zavakanto. Somary mila mandalina kely ianao zany dia vao maika mahita ny mahakanto an'ilay ino moa zany? Ilay talenta izay aseho zany. Na dia ny fomba nentin'Andriamanitra anatanterahana ny fifandraisany amintsika azy amin'ny alalan'ilay hoe Andriamanitra telo izay iray dia efa zavatra anankiray mahaliana. Raha ohatra mbola tsy nietreritra an'izay ianao dia avereno kely, manaova révision kely mahakasika ny fandalinana ny antsoina hoe Andriamanitra telo izay iray fa ho hitanao ao ny mahazavakanto an'izany fomba fiasan'Andriamanitra izany hoentiny mifandray amintsika. Fa izao no fanambarana. Io Andriamanitra mpamorona io sady mpamonjy io dia mahalala ny voariny. Andeha raisitsika mihitsy tonga dia hoe mahalala ahy, mahalala anao, mahafantatra antsika mihoatra noho ny fahalalantsika ny momba antsika. Zany no
talenta sy fahefana ahafahan'Andriamanitra manao asa kanto eo amin'ity tontolo ity. Ary ao anatin'izany any amin'ny Luka 12:17 dia voambarany fa na ny isan'ny volondoha aza. Misy fotoana nanandrana ihany hoe andao mba anisa, mety ho vita ihany izy io amin'ny fahaizana manisa, fa enina dia ireo izay antsoina aza hoe somary efa vitsivitsy ny hita taratra eny amin'ny lohan'ny tsirairay avy eny dia mbola sarotra amintsika izany. Misy fahefana zany ao ambadik'ilay talenta izay anatanteran'Andriamanitra ny asa kanto izay ataony. Ary aza diny fa rehefa miresaka ny hoe zava-kanto io isika dia miavaka amin'ilay izay manao azy sy izay maneho azy ilay izy. Zany ny zavatra mahafinaritra. Izy ilay mpandinika ny fo sy ny vo. Ohatra ihany no niraisiny eto amin'ny Jeremia 7:20 any 7:20 fa alevisara an-tsaina hoe fantatr'Andriamanitra ilay mpamorona ny tsipiriany satria izy no nanao atsika. Misy fotoana ve ianao mandinika ny tenanao dia mahita ny mahakanto ny asan'Andriamanitra. Tsika moa mety hankina amina zavatra ivelany izay vao afaka mahalala feno ny momba antsika, kanefa mbola tsy afaka miteny aza isika hoe mahafantatra feno isika fa Andriamanitra ny tena mahalala ny tsipiriny. Mety miandry olona isika ilaza hoe manahoana ny ato amin'ny endriko ato. Dia misy olona moa iarahantsika mahalala, misy olona milaza ny marina, misy olona mandokadoka fotsiny, misy olona zay arakaraky ny ary zay no mahatonga antsika indraindray manapa-kevitra hoe alao aka fitaratra mihitsy. Eo any mandinika ny momba ahafahako mahalala ny momba. Andriamanitra mpamonjy dia nanome antsika ihany koa fomba ahafahantsika mahafantatra kokoa antsika amin'ny alalan'ny fijerena azy manokana. Ary zay zany no mampanakanto an'Andriamanitra. Satria rehefa natsangan'Andriamanitra ny drafitra ilay planina hoentina mamonjy antsika dia tsy nankininy tamintsika zany fa izy mihitsy no namolavolana zany. Misy fanambarana anankiray izay azo lazaina hoe manaitra. Dia iny eo vakintsika ao amin'ny Timoty 2:1 ka ny 9:7 izao ilay fanambarana. Izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araky ny asantsika fa araky ny fikasany sy ny fahasoavana izay nomeny antsika tao amin'ny Kristy atry ny fony fahagola. Makasary an-tsaina no azo isika atao hoe Andriamanitra tao anatin'ny fotoana anankiray mampanakanto azy dia mandefa fisainana izy hoe zao no ataoko, dia avy eo manao an'izao, avy eo tindray no mandeha. Raha iresaka isika tsy ilaza zavatra hafa ankoatra ny hoe planin'Andriamanitra mamonjy dia azo ambara zany misy senario mihitsy hoe avy ato dia makato ary tonga ao amin'ny famonjena. Araka ny voambara eto dia fikasan'Andriamanitra ao anatin'ny fahasoavany ary tsy vao izao fa efa hatry ny fahagola. Ny fomba fijery ara-panahy ihany no ahafahantsika mahita ny akanton'izany drafitra izany. Drafitry ny famonjena izay mety miseho amin'ny fomba tsy eritreretina. Alevisara an-tsaina fa mba ahafahantsika mahazo an-tsaina, mahazo sary an-tsaina zany ny momba antsika dia nomen'Andriamanitra antsika
ny didiny, zany hoe ny lalàny. Romanina toko fahatelo ka ny andiny ny faharoapolo dia nomena izany mba hahafahantsika mahafantatra ny mety sy ny tsy mety. Ary ahafahantsika mahita hoe tahaka ny fitaratra ihany io. Rehefa mijery fitaratra ny olona iray, dia afaka manambara hoe misy maloto eto amin'ny endriko zany, misy amboarina kely eto amin'ny firafitry ny voloko. Na hoe eto kosa mety tsara. Araka ny fanambarana sy ny fantatsika dia izao, io didin'Andriamanitra io no raisina ho toy ny fitaratra. Manambara amintsika ny mety sy ny tsy mety, indrindra ny tsy mety. Kanefa tsy afaka manala na manavotra antsika io, fa iza ihany no mpanavotra antsika, mpamonjy antsika, Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra, na marina kokoa endrika Andriamanitra. Tonga nofo. Isaorantsika izy ny amin'izany planina izany. Mety mbola misy tsy fantatsika izany, tsy hoe satria nafenina, fa efa nambara izany. Sotra masina efa nanambara izany. Na dia atao hoe hatry ny fony fahagola azy. Rehefa mandinika amin'ny planin'ny famonjena, izaho sy ianao, moa ve amin'ny alalan'ny fandiniana izany eo amin'ny ara-panahy mahatsapy ianao ny akantony zany fomba fiasan'Andriamanitra izany? Fa raha mivavaka isika, tonga mifanolora-tena isika, eny mampita ny filazantsara isika, dia tsy inona akory fa izay filazantsara izay ilay drafitr'Andriamanitra entiny mamonjy ny taranak'olombelona ao anatiny zaho sy ianao, amin'ny mahampamorona azy sady mpamonjy azy, dia mahatsapa ve ianao fa misy asan'Andriamanitra izay voavolavola meloa amin'ny mampana-talenta azy, amin'ny mampanakanto azy, ary miteraka fientanentanana ao amiko sy aminao ve izany asan'Andriamanitra izany. Ny zavatra mahafinaritra dia voambarany teo hoe tsy asantsika lizy. Raha toka ny talentantsika fotsiny, raha toka ny atao hoe fahaizantsika fotsiny no entina hiantoka an'izay, dia voafetra ihany. Zao no antso izay atao amintsika, satria izao mantsy, raha milaza izy hoe Andriamanitra mpamorona ary Andriamanitra no mpamonjy, dia tsy misy hafa fa izaho sy ianao ilay homonjena. Tsy isika mihitsy zany no mpamonjy. Eny fa na dia ny tenantsika ary tsy afaka mamonjy ny hafa raha teo moa isika. Fa tsy maintsy mitodika any amin'ilay mpamonjy isika zany. Ao amin'ny Romanina toko 9 ka ny 7:30 dia milaza amintsika izy hoe mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Anisan'ny fomba fiasa kanto izay ataon'Andriamanitra ihany koa manoloana ny planinany izay efa manana endrika kanto zany, dia mampiasa ny antsoina hoe teny fikasana izy. Mampiasa ny antsoina hoe fampanantenana ihany koa izy, mba hahafahantsika mahita ilay endrika kanto ao anatin'ny drafitra. Satria izao, misy olona izay rehefa mijery an'ilay fitaratra izy, mijery an'ilay didin'Andriamanitra izy zany, mijery fitaratra izy dia hitany hoe tena maloto be zany tarehako zany. Le fitaratra tsy afaka manadio, dia tsy hitany hoe ahoana ary zany ny atao. Dia misafidy, na zany izy mitady vahaolana anadiovana, na izy tonga dia mamono eritreritra fotsiny, dia efa miariary moa zany fa efa maloto izy io fa dia hoentina amin'izao e. Misafidy isika ny hitady fanadiovana rehefa manoloana ilay fitaratra, dia ny didin'Andriamanitra izany, ary mampanantenantsika izy. Fa hoy izy eo amin'ny Romanina toko 9:30 hoe manoatra noho ny mpandresy ianareo amin'ny alalan'ilay, izy moa efa miteny hoe isika, amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ny antso zany amin'ity fotoana ity dia zao,
manoloana ny fomba nentin'Andriamanitra mamonjy atsika, ilay drafitra izay voalahatra amin'ny fomba kanto, tokony ahitan'izay ny ara-panahintsika. Dia asaina isika ahoana moa zany, ahay sy ahita taratra n'izay mahazava-kanto ny drafitra ny famonjena izay. Zao mantsy ny fanambarana ao amin'ny Jaona 20:9-10 dia hoy izy hoe aty amin'izao tontolo izao, eto amin'izao fiainantsika izao zany, dia mety ahita fahoriana isika, kanefa tadidio ary matoki ihany koa fa Kristy efa naharesy izao tontolo izao. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro, indrindra ny dia ara-panahy izay ataontsika, dia mety alefa ny fahavalo ireo toe-javatra izay tsy ahafahantsika mahita ny mahazava-kanto ny fomba fiasan'Andriamanitra. Indraindray aza mety ho azo pakam-panahy mihitsy isika, ary ny fahavalo no manao an'izay hoe mety tsy vitan'Andriamanitra io amin'ny alalan'io planiny io ny famonjenanao, fa tsy maintsy ianao mihitsy no mandray an-tanana ny famonjenanao. Ny antso atao amintsika dia izao: mpandresy isika satria Kristy efa naharesy izao tontolo izao, ary ny fandresen'i Kristy no atolotra antsika. Tsapanao ve hoe mahafinaritra zany? Hitanao ve ny mahazava-kanto an'izany fomba fiasan'Andriamanitra izany? Mianatra isika mijery ny fomba fiasan'Andriamanitra. Fa raha famonjena ny resana dia efa noraisiny an-tanany zany, efa napetrapetrany tsara, milahatra araky ny fomba fijerin'Andriamanitra izany, araky ny vina maha-Andriamanitra azy. Fanontaniana mipetraka sady fampietreretana amin'ity fotoana manokana ity dia hoe ankasitrahanao ve zany? Hitanao anatin'ny planiny famonjena ve ny mazava-dehibe zany, ka miteraka fifaliana satria ny zava-kanto iray rehefa tafita dia miteraka fiadanam-po, miteraka fifaliana manokana ao am-po ao. Andeha ho entintsika mbavaka izany, satria miaina eto amin'ity tontolo araka ny voambarana teo hoe feno fahoriana ity isika amin'ny endriny maro isan-karazany, mba tsy ho tratra n'ilay antsoina hoe tsy mahita afa-tsy ny lafiny ratsy eo amin'ity fiainana ity, fa mba hioarantsika zany ka ho hitantsika taratra eo amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra fa mpanakanto izay afaka mamonjy atsika izy amin'ny alalan'ny drafitry ny famonjena izay nataony. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Tompo ray tsara indrindra izay any an-danitro ny fafahana mankasitraka ny asa mahagaga dia ny asa mpamonjena izay tanterahanao. Merovanay amin'ny fakam-panahy izay mety hitarika anay aka ny toeranao amin'izany famonjena izany. Aoka hitoetra sy ahay andray am-po izany asanao zany izay Tompo, ka hiteraka fifaliana sy fiadanam-po eo amin'ny fiainanay andavanandro zany, ka izany fiainanay ara-panahy mahita ny akanto ny fomba fiasanao zany hoe dia hanomeana ihany koa fahaizana mankasitraka, fahaizana mijery lafitsaran'ny zavatra mandrakariva. Tary io lalana izay Tompo, ny alalan'ny fananao masina, fatonoana mivavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.